dia ny avara tiako meny jesosy atsika androany momba ny apokalipsy, momba ny andro farana, momba ny bibidio amin'ny apokalipsy. Efa ela be no mitoriana n'izany farana fa mivoatra foana toedra raha raisam-pirenena. Dia mila fantatr'olona ny antsoina hoe inona ny zava-misy amin'ny andro farana. Ny olona raha vao miresaka apokalipsy dia matahotra. Ny sasany moa tsy mamaky boky ny apokalipsy mihitsy fa misy zavatra hafahafa be eo. Nefa ny apokalipsy dia izy ny tenin'Andriamanitra hoe fanambarana. Dika ny fanambarana zany révélation. Zany hoe zavatra tokony ho fantatrao. Fakitsika ny apokalipsy toko voalohany. Apokalipsy toko voalohany. Apokalipsy toko voalohany. Apokalipsy toko voalohany. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy andiny voalohany izay nomen'Andriamanitra azy mba aseho amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana. Fanambaran'i Jesosy Kristy ozy izy izay n'Andriamanitra azy, nomen'Andriamanitra azy mba aseho ny mpanompony ny zavatra tsy maintsy tonga faingana. Aseho anizy ny mpanompony. Ianao zany raha mpanompon'i Jesosy dia mila aseho aminao ny antsoina hoe boky ny apokalipsy. Dia inona ilay voasoratra ao? Ny zavatra tsy maintsy ho tonga faingana no avy. Izany hoe raha tia halala no avy zany dia ao amin'ny boky ny apokalipsy ny ahafantarantsika azy. Izao anefa rehefa mamaky ny boky ny apokalipsy tsika dia misy soratra hoe tombo-kase. Misy tombo-kase 7 midy. Tombo-kase zany midy. Dia rehefa mivahany Jesosy io tombo-kase io tsy ny tonga dia mivahany io eo. Raha mamaky an'io nareo fa mivahany aloha ny ray dia misy zavatra miseho, vahany ray ny ray dia misy zavatra miseho, vahany ray ny ray dia misy zavatra miseho. Izany hoe fahafantarantsika ny boky ny apokalipsy io tsy fantatsika an'io eo. Misy zavatra mety tsy ho fantatsika satria mbola midy. Misy zavatra mety ho fantatsika rehefa mivoha. Azontsika tsara zay. Misy anankiray arao tsy ho fantatsika izany mihitsy satria nasian'Andriamanitra tombo-kase ka hatramin'ny farany. Raha mamaky tsika apokalipsy toko 10. Apokalipsy toko 10. Dia ataoko amin'ny tomboka antsika ny andininy faefatra. Dia izao voasoratra: ary rehefa nikotroka nikotrokorana 7 ary rehefa noratra ao kanjo na ary feo avy tany an-danitra ao nanao hoe asio tombo-kase izay notonon'ny nikotrokorana 7 fa azo soratana. Io misy anjelinanana boky dia niteny izy dia avy eo nisy kotrokorana. Dia rehefa nisy kotrokorana dia andeha hanoratra zao na izy ny ten'Andriamanitra hoe asio tombo-kase, zany hoe idina. Tombo-kase zany taloha aty amintsika moa lasa lakôly. Fa taloha rehefa manoratra reny mpanjaka reny dia asiny tomboka dia misavoka sira dia akaty loatra zao dia tsy hisy mahazo mamaky an'iny mihitsy afa-tsy izay nomena fahefana mamaky an'iny ihany ny mpanjaka. Dia izay no tiana ho tenenina eto. Mandeha mian-dalana zany ny fahazahoantsika azy. Mandeha tsikelikely tadio foana koa fa ny fahazavana aminao tsy azonao ndre-pandehany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tadio masoandro io tamin'ny 5 maraina io mbola maizimaizina. Fa rehefa mandeha tsika zao amin'ny 10 manomboka mazava, amin'ny taotao-vovonana io mazava be. Dia fahazavana zany amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra dia mandeha tsikelikely. Mety hoe mbola kelikely no fantatrao. Dia rehefa miamitombo amin'ny Jesosy ianao dia mahalalala zavatra amin'izay. Misy boky anankiray amin'ny testamenta taloha misy tombo-kase. Hita mantsy hoe inona ity tombo-kase ity, izay no fanontaniantsika. Misy boky amin'ny testamenta taloha nasian'Andriamanitra tombo-kase, bokin'i Daniela. Toy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'io hoe asio tombo-kase ry Daniela amin'ny boky. Vakitsika Daniela toko 7, toko 12. Daniela toko 12. Andiny faefatra. Daniela toko 12 andiny faefatra.
takiko ary ianao ry Daniela arononao ny teny ka sy tombo-kasehany ny taratasy mandra-piaviny andro farany maro no azoto andinika ka hitombo ny fahalalana andiny favalo ary nandre izany aho nefa tsy nafantatra dia hoy izao tompoko ahoana ny afaran'ireo zavatra ireo dia hoy izy andery Daniela fa efa voaorina ny teny sady vao hisy tombo-kase mandra-piaviny andro farany. Nisy zavatra be tabe voarain'ny Daniela. Bokyny Daniela dia boky momba ny andro farany ihany koa. Nisy taona izy nahita fahitana ny mpanjaka Nabokadnesara, dia misy taona izy nahita bibidia maro samihafa, misy taona izy nitantara ady maro samihafa natao mpanjakany atsimo, mpanjakany avaratra, zavatra maro samihafa. Dia napatahotra ny Daniela ilay izy dia te halala Daniela dia izy nipenjely tsy ho anao zany fa amin'ny andro farany fa hidio aloha. Zanareo zay mahatonga ny hoe taloha tany tsy nisy mihitsiny a nitory tena presiny farandro nidy fa ho atokana ho antsika amin'ny andro farany a ny fahalalana ny zava-misy amin'ny andro farany. Azonareo tsara raha mamaky nareo ny any amin'ny Jeremia, mamaky nareo ny Ezakiela, mamaky nareo ny amin'ny testamenta taloha reo a miteny farandro ihany izy fa tsy tena presi vagy be satria nidina ny boky fa nanomboka tamin'ny Jaona dia nalaina ny boky ny Daniela dia nisokafan'i Jesosy tsy kelikely satria ho an'ny génération-ny andro farany ho antsika zany io ho antsika ilay izy dia vakitsika amin'izay ny asana apokalipsy 3:12. Beta be ilay zavatra voalaza amin'ny apokalipsy fa bibidia no resantsika androany hoe ahoana izy ahoana ny fanjakany rehefa tonga eo manaona sy manahoana. Andin'ny 17. Ary nitsangana teo ambony fasiky ny ranomasina izy io mila mamaky kely ny 12 tsika zao voasoratra. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy masoandro ary volana avy eo ary ny volana eo ambany tongony ary nisy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany sady bivoky izy ary mijavy izy ka mitaraina satria mararaka iva iteraka. Ary nisy famantarana hafa koa tany an-danitra ary ilo nisy dragona mena lehibe nanandoha 7 sy tandroka 10 misy diadema 7 amin'ny lohany ary ny rambony nanala ny apahatelony kintana amin'ny lanitra ka ny anjera ireny amin'ny tany ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ny vehivavy efa hiteraka mba andrapaka ny zanany raha vao hiteraka ary niteraka zazalahy izy izay efa napaka amin'ny firenena amin'ny tehimby ary ny zanany novonjena aingana nakarina ho any an-danitra dia ho any amin'ny sizafiandrianana. Zay aloha misy vehivavy zany fahitana sarisary moa eto ilay izy. Io vehivavy izy mitafy masoandro volana dia misy kintana 12 dia hiteraka izy dia ny zanany ozy izy anapaka amin'ny firenena rehetra amin'ny tehimby. Raha manontany zany iza zao mety zany dia fahafantarinareo an'izany zao dia izy Jesosy zany. Raha makitsika ny apokalipsy 3:12 dia zao voasoratra izy anjaka amin'ny firenena rehetra amin'ny tehimby. Zany hoe mipoitra avy eo amin'ny vehivavy io zany Jesosy Kristy tompo ary ny seza fiandrianana izy dia any an-danitra. Ny dragona tsinona fa mena rano Satana tadio fa amin'ny voalohany izy mena rano bibilava fa rehefa miandro farany zany tsy mena rano antsony dia volo fa dragona zany hoe miamitombo hery zany hoe miamatanjaka be mihitsy. Io vehivavy io tsy izy akory fa Israely. Nisy taona nanofy Josefa tadidinareo nofiny Josefa dia izy Josefa hoe nahita ny masoandro ao izy dia ny volana dia ny kintana 12 ny akohaka teo anatrehako dia nilazainy an'io ny dadany ny mamany sy ny rahalany. Genesis 7. Genesis 7:30. Andin'ny fasivy Genesis 7:30. Ary nofindray izy ka nolazainy tamin'ny rahalany dia hoy izy indro nanofindray aho ary indreo no masoandro sy ny volana ary ny kintana 12 ny akohaka teo anatrehako. Le tary kintana 12 satria Josefa koa kintana ray zay maha 12 azy
ary nambarany tamin'ny rainy sy ny rahalahiny koa izany dia niteny mafy azy rainy ka nanao hoe manao hoany zany nofinofisina zany mo avy tokoa va ao sy ny renao ary ny lanao iakohako amin'ny tany eo anatrianao tiako tenena dia le vehivavy tsy inakory fa Israely Andriamanitra mampitany Israely foana tahaka ny vadiny ao amin'ny baiboly zay mahatonga ny hoe mipijangajanga hoy izy ny Israely azonareo dia rehefa vakitsika amin'ny apokalipsy verina amin'ny apokalipsy amin'izay tsika apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo dia raha mamaky an'io nareo dia tezitra amin'ilay vehivavy ny dragona dia anenjika azy foana dia amono azy foana dia zay mahatonga ny tantara ty resahako ty hatramin'izay tsy misy firenena ohatran'ny Israely io misy andringana foana farany teo zao Hitler dia voalazany ten'Andriamanitra mihitsy fa hoentin'Andriamanitra any anefitra foana le vehivavy zany hoe Israely zany tsy hitony zany mihitsy ao koa fantatsika izay tsy ahitan'ny Israely ilamina zany mihitsy tsika mandrapatonga an' Jesosy fa mandalo efitra foana satria izay voasoratra eto andiny fahenina ary vehivavy kosa nandositra nakany anefitra zay nisy fitoeran'Andriamanitra mba hovelomina any enimpolo amby roanjato sy arivo taona dia raha mbola mamaky an'io ihany tsika dia noentin'Andriamanitra nitsoaka nakany anefitra izy miaraka amin'ny elatra voromahery zany hoe tsy maintsy mandalo efitra foana ny Israely misy sedra dia avy eo amin'izay miteny ny andiny fafito ambin'ny folo apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny fafito ambin'ny folo vakitsika dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra sy mitana ny filazana azy zany hoe tsy tezitra amin'ny Israely ihany ny satana fa tezitra amintsika azy kristianina ihany koa dia amin'ny andro farany zavatra ataony dia eo amin'izay vao hiditra amin'ilay toritentsika hoe ary nitsangana teo ambony fasiky ny ranomasina izy dia nisy bibidia anankiroa amin'izay mipotra tao zany hoe fitaovana ampiasain'ny satana zany amin'ny andro farany ahafahany manenjika ny Israely sy ny vahoaka an'Andriamanitra dia misy bibidia anankiroa vakitsika apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka 10 sy loha 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy diabidema 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy ary ny bibidia izay fahitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny bera ary ny vavany tahaka ny liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny fifendrianany ary ny fahefany lehibe tamin'ny ranomasina hozy izy ny ranomasina zany amin'ny baiboly firenena vakitsika ny Isaia toko fafito ambin'ny folo Isaia toko fafito ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo Isaia fito ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo indrisy ny fahoahoan'ny firenena maro izay moahoa tahaka ny feon'ny ranomasina indrisy ny firondroan'ny olona marobe tahaka ny firondroan'ny rano manonja ny firondroana mirondroana tahaka ny firondroan'ny ranobe firenena kanefa ho tezerana mafy izy ny ranomasina zany manonja foana hatramin'izay nanamboarin'Andriamanitra azy zay mahatonga amin'ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao manonja foana hatramin'izay nandavantsika an'Andriamanitra zany hoe tsy tony zany mihitsy samboaravoara zany hoe bibidia io zany dia hipotra avy amin'ny samboaravoara ny firenena zany hoe biby io zany dia hipotra amin'ny alalan'ny korotana iraisam-pirenena any an-danitra tsisy ranomasina zany tsony satria tsisy korotana zany tsony apokalipsy toko roa amby roapolo any an-danitra zany tsisy anao coup d'état zany any an-danitra zany milamina satria ny rano any dia voalaza fa ranonaina hotony ony rano be hozy izy apokalipsy toko faharoapolo raika amby roapolo apokalipsy toko fa raika amby roapolo ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ranomasina dia tsy misy intsony
Zany hoe raha te-jeramasin anao dia eto aloha manararoatra fa ny an-danitra tsisy tsony. Fa ny fanoharana tiany tompo tenenina koa dia izay le hoe firenena rehetra amin'ny famboaravoara ny mpira amin'ny bibidia. Dia dinio anie zava-nisy teto tany hatramin'izay. Fa rehefa misy fikorotanana dia misy fanjakana mipoitra rehefa avy eo. Ohatra zao aka ohatra ray tsika ny Société des Nations, tantara zany sy Nations Unies tamin'ny alalan'ny ady lehibe voalohany sy faharoa no mpirana satria manino samboaravoara be ny firenena rehetra. Dia rehefa mivoaka koa io dia tadidinareo fa rehefa tena mitopatopa be ny ranomasina dia misy zavatra maloto be da be mivoaka ao aminy. Antsoina amin'ny teny frantsay misy hoe écume moa ohatr'izay. Zany hoe rehefa mitrôtrôtra be ny olona, rehefa vao mainka misy crise be iraisam-pirenena dia tsy zavatra tsara zay mipoitra avy eo. Isy fanjakana zany hipoitra avy eo. Isy zavatra islam vaovao hipoitra fa tsy tsara. Fa ny olona mantsy ohatra zao hoe rehefa tena misy fahoriana manjoanao ka ianao manana tany dia zay proposition tonga eo dia raisinao foana. Ohatra ianao rehefa mitady asa tsisy asa fa misy fahoriana manjoanao dia zay asa tonga eo dia raisinao foana. Azonao ilay izy. Satria izay koa ny mpira amin'ny bibidia. Isy crise be iraisam-pirenena. Verevitra ny olona. Dia io ny vahaolana hoentin'ny satana ho an'ny olona, bibidia hitsangana. Inona moa bibidia? Ao amin'ny Daniela misy bibidia anankiefatra. Dia Daniela ihany manao ny fanazavana hoe inona ny antsoina hoe bibidia ao amin'ny bokin'ny Daniela. Dia vakitsika kely izay. Daniela, toko fahafito. Daniela toko fahafito. Eto Daniela nisy fahitana momba bibidia maro samihafa fa le bibidia io dia mitovy amin'ilay bibidia tary ihany fa mbola resantsika amin'ny rehefa avy eo. Dia andiny fahafito ambin'ny folo izao ny voasoratra. Andiny fahafito ambin'ny folo tomboka amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Dia nanakaiky ilay anankiray tamin'izay nitsangana teo aho ka nanontany azy ny fotry izany rehetra izany dia nambarany tamiko ka nampahafantariny ahy ny hevitry ny zavatra rehetra. Inona ilay zavatra rehetra? Dia nisy bibidia anankiefatra eo aloha eo voalazan'ilay anjely niteny taminy. Andiny fahafito ambin'ny folo. Ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay hitsangana amin'ny tany. Izany hoe bibidia izy dia mpanjaka hitsangana amin'ny tany. Dia amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia izao ny voasoratra hoe izao ny lazainy. Ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambony tany izay hafa no fanjakana rehetra sady andravany tany ary hanososy azy. Izany hoe le bibidia koa zany dia tsinona fa fanjakana. Biby zany tsy hoe misy miteny mantsy hoe papa, andro fahafito, misy miteny zavatra maro samihafa. Ny bibidia tsinona koa fa fanjakana. Zany hoe fahitan'Andriamanitra ny tany zany raha vao mijery fanjakana anankiray dia ohatra ny biby. Ohatra anankiray zao zavatra iainantsika zany. Raha miteny azy hoe maki dia inona ny ohatran'ny firenena rehetra? Madagasikara. Azonareo? Misy représentation na biby fa biby io misy dikany daholo. Io biby io izy dia ohatran'ny liona. Mivavana izy liona. Ny apokalipsy izay. Ny vatany léopard, ny tongony bera zany orsa. Dia raha makitsika amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo dia izao ny voasoratra. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo. Andiny fahavalo. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahavalo. Ny bibidia ilay fahitanao dia teo ihany ary tsy eo izao. Nefa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanonoa izy ka ho lasa mifandringanana. Ary ny monina ambony tany dia tsy. Ary ny monina ambony tany dia izay tsy voasoratra amin'ny boky ny fiainana hatramin'ny andrenina izao tontolo izao. Dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao nefa mbola ho avy indray. Tamin'ny andron'ny Jaona io Jaona izany soratana tamin'ny 2000 taona lasa izay. Dia tamin'izy nanoratana io zany dia izy ilay anjely niteny taminy satria anjely nanambarany Jaona. Io bibidia izay hitanao izy dia teo ihany. Tsy eo izao dia ho avy indray. Teo ihany zany efa lasa. Ohatra zao hoe nandalo teo ihany dia teo ihany izy ka. Zany hoe bibidia io zany tamin'ny andron'ny Jaona efa nisy. Dia misy taona izy mijanona kely. Dia amin'ny andro farany izy hipoitra indray. Azonareo?
dia izay nijerentsika iza ny bibidia taloha, iza ilay bibidia ankehitriny. Fa raha mahita ny liona antsika, raha mahita ny beritsika, raha mahita ny léopard tsika izay mitambatra, dia ko fantatsika efa amin'ny andro farany tsika. Izy tamin'ny andro taloha nijerentsika, Daniela 7. Daniela 7. Andiny voalohany. Tamin'ny taona voalohany nanjakany Belisazara, mpanjakan'ny Babilôna, dia nanonofo Daniela sady nahita fahitana teo am-pandriana, ary nisoratany nofo ka nambarany sy fotopotrona ny teny. Dia niteny Daniela ka nanao hoe, nahita tamin'ny fahitako amin'ny alina aho, indreo rivotra efatry ny lanitra mibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe. Mbola miverina ihany le tamin'ny ranomasina. Izany hoe nipoiran'le biby lazain'ny Daniela eto koa dia mbola ranomasina lehibe. Izany hoe mbola rehefa miteny ranomasina zay dia firenena maro samihafa dia mikorotana. Fikorotanana, isy krizy, isy tsy fandriampahalemana. Dia raha mandinitsika ne zavatra efa iainantsika amin'izao zany, efa mamofomofona ady raisam-pirenena, efa mamofona krizy sanitaire, krizy réchauffement, krizy daholo, sanitaire, climatique, famine, efa anatina krizy tsika. Fa mila krizy mahery vaika be io. Zay vao mipotra le tena bibidia. Dia toizako. Ny voalohany dia toy ny liona. Ary nanana elatra ny voromahery, mijery eo mandra-panongotry ny elany, ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'olombelona sady natao nanana fon'olombelona. Bibidia hitany Daniela izy dia tahaka ny liona. Dia nanana elatra. Le izy taloha nijerentsika. Tamin'ny andro taloha, ny fanjakana nanana an'io famantarana io dia ny ampiry babiloniana. Raha mitsofoka amin'ny babiloniana, misy varavarana zay tsondry zareo hoe porte Istar, Istar amin'ny mpanjakany zareo. Dia ny sary eo liona miaraka amin'ny voromahery. Satria Babilôna, Nebukadnezara mpanjaka, ny teny izay mihitsy Daniel, mpanjaka. Liona fantatsika fa mpanjaka ny bibidia. Dia ny vorona mahery zany, areo manambony tena. Misidina. Nisy taona mpanjaka ny babiloniana, netiny ambopolo oatra. Dia rehefa netiny ambopolo oatra izy, dia nikapahan'Andriamanitra. Raha maka ny tantaranareo. Dia nalefan'Andriamanitra siestany tany amin'ny biby. Dia rehefa avy eo naverina ihany dia lasa converti. Bibidia voalohany zany dia ny ampiry babiloniana. Izay nirehare tamin'izany, fa avy eo nataon'Andriamanitra nanetry tena. Dia bibidia faharoa no laza jerentsika indray. Ary indro ny bibidia faharoa hafa koa dia tahaka ny bera izay nampisondrotra ny latenany sady nisy tolatezana teo am-bavany, teo an'ilay nifiny, ary toy izao ny voalaza aminy, mitsangana honana nofo be. Ara-tantara indray ty resahako anareo ty fa Baiboly moa zany misy tantara foana. Zany hoe marin'ny tantara. Nanaraka ny Nabukadnezara dia nisy ny antsoina hoe empire Medo-Perse. Niara-ny tatany ireo ny manjaka tamin'izany dia Perse. Izay hoe nisondrotra ny latenany. Meda zany tsy tany renivohitra. Dia tamin'izany anisan'ny tena hoe faritra telo nampatanjaka azy. Faritra telo. Satria eto miteny mihitsy izy hoe nitolatezana izy dia anankitelo teo nilelan'ny nifiny. Nitolatezana zany mampijoro ny fanjakana. Areo za zao tsy mijoro tsisy tolatezana. Ny fanjakana telo ny empire Persa sy Medo tamin'izany dia Libye amin'izao mikorotana io, dia Egypte, dia tsy tadidika anankiray fa Iran. Naranaraka an'io zany dia ny bera dia Medo-Perse. Dia ny fahatelo léopard. Ary noho ny afaka zany dia nahita aho ka indro nisy hafa koa toy ny léopard izay nanana ela-borona efatra teo an-damosiny. Io biby io nanana loha efatra ary mena fanapahana izy. Alexandre le Grand, empire grec. Léopard zany biby farany malaky indrindra eto tany. Tsy haiko na efa fantatrareo zay. Alexandre le Grand zany 12 taona fotsiny izy. Dia nanjaka iran'izao tontolo izao. Nalaky be zany ny fanjakany. Fa Alexandre le Grand tsy nananjanaka. Dia rehefa maty izy dia nisy jeneraly anankiefatra nandimby ny fanjakana dia lasa miparitaka ny zara efatra amin'ny fanjakana. Izany hoe biby fahatelo dia empire grec. Dia biby fahaefatra vakitsika andiny fahafito
Ary ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho arindro ny faefatra biby matsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana ny vy lehibe izy ny hinana sy nanoto izy ary ny sisa tsy laniny dia nahososen'ny tongony ary hafa ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo ary nydiniako ny tandroka indro nisy tandroka iray kely koa mipotra teo aminy ary novoana teo nelanelan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro manana maso to mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana izy vita ny empire grec dia tonga ny antsoina hoe empire romane. Empire romane zany natanjaka be tsy nisy tafika na iray afa-tsy ny empire romane tamin'izany. Dia zao ny zavatra magaga najanony Daniela teo ny fahitana. Zany hoe tsy niteny biby hafa ntsony izy vita ny empire romane fa vita ny empire romane dia izay. Ny empire romane nefa rehefa mandingitsika ny tantara dia zao taty amin'ny 900 taona taty angambany izay tonga ny baribary dia nanapotika azy. Ravy izy zany. Fa amin'ny andro farany iverina ny empire romane izay le hoe ho avy indray. Ohatra anankiray tsy nisy mihitsy tsika rehetra eo anatina empire romane daholo fanjakana romane. Namorona sena voalohany indrindra zany romane. Rehefa mijery film nareo tamin'ny andron'ny César dia natsiny ny antsoina hoe sénateur. Firenena rehetra eran'izao tontolo izao manana sénateur. Izany hoe nirafitra ny empire romane natao foana. Namorona jeu voalohany zany dia ny empire romane. Tamin'izany natao ny gladiateur. Hitanareo angamba izany ny film. Fa ankehitriny tsika manao jeu koa fa niova fotsiny mpilalao. Lasa foty, lasa baskety. Izany hoe ny empire romane natao ihany fa le fotsiny. Fa le amin'ny apokalypsy dia miteny hoe ho avy indray amin'ny andro farany ny empire romane. Dia amin'izao tsika miteny raha miteny hoe babiloniana iza zao ny babiloniana efa rava. Ny grika eo ihany fatratra ny krizy zao. Ny romana eo ihany koa fatratra ny krizy zao. Nefa ny bokin'ny apokalypsy milava fa verina ny liona, verina ny bera, verina ny leoparda. Izay ilay voasoratra teo. Dia iza zany ireo firenen'ireo, iza ireo fanjakan'ireo. Amin'ny andro farany izao ny zavatra isy. Isy ny antsoina hoe fitambaran'ny firenena rehetra. Efa nenantsika moa zany dia ohatran'ny efa nazatantsika fa zavatra tsy mba nisy zany taloha. Taloha samy manana souveraineté ny firenena. Izany hoe tsy mety amin'ny firenena izany mitambatra izany fa kolontsaina samihafa. Fa isy fitambarana iraisam-pirenena. Lioan'io hitambatra miaraka amin'ny bera, miaraka amin'ny leoparda. Dia miverina ny antsoina hoe Babilona tamin'ny voalohany tsika. Tamin'ny andron'ny zao ny voasoratra tamin'ny Genesis toko 12. Vakitsika kely. Genesis toko 12. Ary ny tany rehetra dia iray fanonona sy iray fiteny. Ary raha nifindrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita lemaka. Tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo. Ary niresadresaka ao izy andeha isika hanao brika andahatra tsara azy ary ny brika natao solombato ary ny asfalta natao solondriatra. Ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo antsika ka ny tapiny atakatra ny lanitra dia nanao izay azahoantsika laza fa andao ely eny ambony tany tsika. Eo ambony kely io Andriamanitra miteny hoe mitarità dia mameno ny tany, mitera dia mameno ny tany. Eto ny olona zao ny ray fiteny, ray fanononana, izany hoe nitambatra, ny ray saina, ny ray hevitra, ny ray. Dia tsika koa mahita fa nitambatra koa ny liona, ny bera, leoparda. Amintsika amin'ny teny izao tsisy firenena mandeha rehetra izany intsony. Madagasikara zao anatin'ny vondrona SADC. SADC anatin'ny vondrona Union africaine. Union africaine anatin'ny vondrona antsoina hoe Nations Unies. Satria manino ny tany dia iray fiteny dia iray fanononana. Amin'ny andro farany mbola hitambatra indray ny tany. Ary rehefa mitambatra io raha mamaky ny tantaran'ny Babilôna nareo dia zao nidin'Andriamanitra dia nanisy fitsarana.
dia rehefa hitambatra zany ny tany aneriana any tsy hoe aneriana fa amin'izao iandrenantsika izao dia ho avy Jesosy dia izy fandringanana tantara miverina foana tsisy zava-baovao eto ambany masoandro. Misy firenena manana marika amantarana azy amintsika amin'iteny izao. Liona, bera, leopatra, izay no jerentsika. Raha miteny any Angletera zao nareo vao tonga Angletera fotsiny ny fitomboka sy rehetra Angletera. Mitsofoka amin'ilay palais Buckingham Palace na ohatra rehefa misy foty reny dia raha vao ohatra hoe ligue anglaise dia misy sarina liona. Tsy fantatrareo zay? Satria ny liona dia Angletera amin'izao andro ankehitriny izao. Dia izao voalaza ny bibidio izy dia miteny ny vavany dia vavana liona. Dia nareo tsy mandritra hoe maninona tsy mba hoe teny frantsay ny teny iraisam-pirenena, maninona tsy teny rosianina ny teny iraisam-pirenena fa teny anglisy. Satria maninona ny bibidia dia miteny ny vavany dia liona. Zay le voasoratra teo Apokalipsy 7:12. Zay no mahatonga hoe amin'izao andro ankehitriny izao ampianarina zaza hianatra teny anglisy. Tsy hoe ratsy akory mianatra teny anglisy tsy izay le tiako tenenina fa faminaniana amin'ny baiboly fotsiny ty azavaiko ty amin'ny zavatra iainantsika. Afantarantsika hoe tsy tonga ho azy fa hitan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra iseho. Apokalipsy 7:12 hoe mivavana izy dia vavana liona. Rehefa miady ireo tafika ireo amin'izao misy hoe autant dia tsy mahazo miteny afa-tsy teny anglisy ny tafika rehetrarehetra. Apokalipsy 7:12 izy teo. Apokalipsy 7:12. Andiny faharoa ary ny bibidia izay fahitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny ambera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary ilay drakona namena azy heriny seza findrianany ary ny fahefany lehibe. Angletera, liona, Angletera. Dia raha makintsika tamin'ilay Daniela teo dia hoe ny liona koa nisy voromahery. Zay le tamin'ilay Daniela teo misy firenena anankiray nefa tsy misaraka mihitsy amin'ny liona amin'izao andro iainantsika izao. Etsy Andramomena zao misy ny ambasadiny Amerika. Dia raha mijery fotsiny nareo mandehanana rehefa mandeha bus vao mitsofoka eo amin'ny varavarana io nareo dia misarina blason fiantsoana anazy amerikanina dia misarina phéonix na hoe aigle royal. Satria maninona? Satria ny anglisy sy ny amerikanina tsy misaraka izany. Miray ireo. Efa hitantsika koa izany ny liona, ny voromahery. Fa magaga dia izao rehefa io crise io tsy hitantsika eo ilay voromahery. Fa nahitantsika ny voromahery dia le voasoratra teo aloha teo amin'ny Apokalipsy 7:12 hoe le vehivavy izy noentiny fanatany ny efitra amin'ny ela voromahery. Vakitsika kely ne zay satria le bibidia teo voalaza fa tsisy voromahery Zany hoe rehefa isy crise zany ao aorianao, za tsy mpaminany. Fa ny Amerikanina io irodana. Mety gaga be nareo amin'izany. Be dia be tsy malala fa Babilôny zany tsy nampozin'ny olona ny irodanana. Fa nirodana izy rehefa mirodana. Satria ny Amerikanina voromahery manambony tena be. Ny zavatra rehetra izao tontolo izao na hira na inona kolontsaina rehetra avy any Amerika daholo. Mahatonga ny firenena manota dia avy any Amerika daholo. Dia rehefa firenena zay feno loatra ny kapoaka ny fahotana, kapon'Andriamanitra foana io, tantara miverina. Ny Amerika après un crise. Amintsika miteny zao hoe dolara sy euro efa tsy mandeha intsony zany dolara zany. Économie zany ny Amerikanina efa resin'ny sinoa, resin'ny Europeanina. Ny tafika ny Amerikanina mbola matanjaka, fa ny tafika ny Amerikanina efa nomen'ny fireneny iraisam-pi Nations Unies. Fa be dia be ny olona tsy malala zany, ny Amerikanina raha tsy malala an'izany. Fakitsika kely anie Apokalipsy 7:10 le niteneniko teo hoe ao indray tsika mahita ny Amerikanina. Toko 12 andiny 7:10. Ary rehefa hitan'ilay dragona fanazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Dragona Satana
manenjika ny Israely. Ary ilay vehivavy mena elatra roa amin'ny voromahery lehibe ny ditany ho any efitra ho any amin'izay toerany ho amin'ny fetrandro iray fetrandro roa tratsaky ny fetrandro. Zany hoe zay ny mahatonga ny hoe nareo hoe tsy mandinika manina ny Amerikanina miaro foana ny Israely hatramin'izay isaky misy krizy ny Israely satria voromahery Amerika io vehivavy io Israely. Farany teo Donald Trump mbola nilaza an'iny hoe Jerosalema ny Israely. Raha vao misy mikasikasika ny Israely dia manao droit de veto foana ny Amerikanina satria manina mena ny elatry ny voromahery hiaro andra vehivavy rehefa misy hevitra. Rehefa hitan'Andriamanitra any taloha daholo zany. Biby faharoa bera. Nisy fotoana tany Russie nisy an'le Jeux Olympiques Sochi. Dia tapenareo fotsiny hoe orsa russe. Tonga dia fiera ny Rosiana zany tsy makiny azy fa orsany azy ny fierteany. Bera. Zany firenena rehetra zany firenena anisan'ny mifehy an'izao tontolo izao daholo tsy Madagasikara tsy maki. Fa orsa ny tenenin'Andriamanitra Russie. Dia raha mijery nareo ny saritany satria voalaza ny tenin'Andriamanitra ilay Daniela toko fafito teo hoe masondrotra ny ila tenany izy. Russie zany nanao sosialista. Dia raha mijery saritany nareo tsy misy mihitsy sosialista sy communiste aty amin'ny andrefa fa aty amin'ny ilany atsinanana ny be da be sosialista. Afghanistan, Istan, tsaikitsaiko daholo ilay stan be da be ireny. Aty amin'ny ilany satria maniny ny ilany any misy azy. Ny ilany any misy ny Sovietika. Russie ny orsa. Efa hitantsika amin'izao daholo zany firenena rehetrarehetra zany. Biby fahatelo, léoparde. Léoparde zany malaky be dia le teo le léoparde hozy izy dia miaraka amin'ny elaborona. Zay le voasoratra tamin'ny Daniela. Fakitsika kely le biby fahatelo teo tamin'ny any. Taloha izy Grika, Alexandre le Grand. Fa le araka ny famonoy teo hiverina foana amin'ny biby. Daniela toko fafito. Le andiny fahenina. Ary noho ny afaka izany dia nahita nisy hafa koa léoparde izay nanana elaborona efatra teo an-damosiny. Io biby io nanana loha efatra izay nomena fanapahana. Ny Allemagne manana anisan'ny fitaovana mahery ny tafika ny antsoina hoe léoparde. Zay mihitsy ny anarany léoparde 2 io tsy hovainy mihitsy ny anarany io fa ataony hoe léoparde 2 izy amin'izao. Zay anisan'ny nandrava be tamin'ny deuxième guerre mondiale. Tamin'ny deuxième guerre mondiale zany ny Allemagne nanao hoe guerre éclair. Guerre éclair zany ady farany malaky indrindra. Hitler rehefa miady mandefa tafika eto amin'ny abakabaka eto tany any an-dranomasina potika foana fa avy anatin'ny fotoana fohy. Roa taona fotsiny izy dia voafiany ny Eropa iray manontolo. Tany Russie izy tsy afaka satria ny orsa ny orsa mandresy léoparde. Ny Allemagne tamin'ny andro littéraire antsoina hoe troisième Reich. Ny dikan'ny Reich dia empira fanjakana. Zany hoe fahatelo izy tamin'ny Hitler. Fa vita ny deuxième guerre mondiale be da be ny tsy malala. Fa ny tanjony ny Hitler sy ny tanjony dia hanao ny Union Européenne. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra raha maki Daniela faharoa indray tsika. Amin'ny teny frantsay izy mazava ils se mêleront par des alliances humaines. Zany hoe rahavatra tsy vita tamin'ny ady vitan'ny olona ny fifanekena. Zay mahatonga ny hoe tateoriana ny olona tsy dia miady soa fa manao traité de Versailles, traité de zao et traité de zao. Dia ny ancienne Asie nanao ny CE aloha tamin'ny voalohany dia nanangana an'io dia fihetsondrareo ny Union Européenne quatrième Reich, quatrième empire. Satria ny léoparde dia manana loha efatra. Dia raha mandinika nareo léoparde miaraka amin'ny elaborona. Zay koa ny voasoratra. Dia misy firenena nefa miaraka amin'ny Allemagne foana. Fihetsoana anazy hoe couple franco-allemand. Dia inona ny symbole ny Frantsa? Akoho, vorona, akoho lahy. Zany hoe ny léoparde dia tsy inona koa fa Allemagne. Miaraka aminy dia ny frantsay. Tsy misy zay mahatonga ny Turquie sahirana amin'izao satria tsy maintsy mila ny tsy maintsy raha vao tsy manaiky ny Allemagne dia efa tsy manaiky. Raha vao tsy manaiky ny frantsay dia efa tsy manaiky. Zany hoe biby dia efa tazan'Andriamanitra tany aloha tany daholo zany.
iainantsika amin'izao io fa amin'ny andro farany hitambatra ireo amin'izao ireo mbola mizarazara satria Daniela toko faharoa dia miteny izao hoe ny sary vongana ozy izy izay koa mbola famantarana anankiray ny teneniny lohan'io sary vongana io volamena avy eo volafotsy avy eo varahana avy eo via dia ny farany amin'izay izy ny tongony visy tanymanga anankifolo dia izao ny teneniny hoe tahaka ny visy ny tanymanga ny fanjakana amin'ny andro farany zany dia fanjakana oatra mitambatra ihany fa nefa tsy mety tafatambatra fa mizarazara ihany fa mezaka ny tambatra ny visy tanymanga zany tsy mety miaraka fa forsena ampiarahana zany hoe firenena rehetra eran'izao tontolo izao tsy mety hiaraka zany samy manana ny kolotsaina samy manana izay mety aminy samy manana nahazatra azy fa forsena hiaraka raha mandinika reo antsoina hoe ecumenisme fivavahana samy hafa ireo samy manana ny anazy fa forsena hiaraka satria amin'ny andro farany dia izay foana rehefa tonga i bibidia dia inona ny ataony aoriana kely ny apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo io dia misy ny antsoina hoe sixième trompette dia misy ady be misy hoe miaramila 200 millions avy eo Eufrate no mipotra ny ady Eufrate zany raha mandinika ny Eufrate nareo avy any Turquie zany dia mandeha any Syrie dia mandalo an'iny arabo rehetrarehetra iny zany hoe ny ady amin'ny andro farany dia mipotra avy ao Moyen-Orient zay mahatonga hoe tatoatsika zavatra tsy dia nisy zany resaka terroriste zany ary matetika raha vao terroriste dia silamo ary matetika silamo dia musulman ary matetika rehefa musulman dia arabo avy aizy ireo avy eo Moyen-Orient zany hoe nipoirany guerre aloha ampitambatra an'ireo firenena rehetra ireo avy eo Moyen-Orient ezaka silamo sy jiosy silamo sy kristianina dia rehefa tonga izy dia izao voasoratra amin'le Daniela toko fafito ny bibidia faefatra empire romanina efa mitsangana zany tsika zao miandry izay tsika zao izy mbola Nations Unies na hoe Union Européenne zay efa itsoinareo azy fa reo efa union daholo unité firaisan'ny firenena rehetra mitambatra dia manao ahoana ny rafitrany inona no ataony inona ny tena andiny fa Daniela toko fafito le bibidia farany satria le bibidia farany amin'ny Daniela io raha mandinika raha dia hoe manana tandroka folo mitovy mihitsy amin'le apokalypsy toko fafito ambin'ny folo toko fatelo hoe manana tandroka folo noho ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho arindro ny faefatra biby matsiravana sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana ny vy lehibe izy nihinana sy nanoto izy ary ny sisa sy lany dia niosinoseny tongony ary hafa no biby rehetra teo anoloany izy sady nanana tandroka folo nodinieko ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra ary teo aminy ary novoana teo anoloan'io tandroka telo ary novoana teo anoloan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro manamaso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana tandroka raha omeny tandroka zany dia ny apokalypsy ihany koa mamalinina ny tandroka dia mpanjaka apokalypsy toko fito ambin'ny folo zany hoe ny baiboly zany manazava amin'ny baiboly apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo fito ambin'ny folo andin'ny faharoa ambin'ny folo apokalypsy toko fito ambin'ny folo andin'ny faharoa ambin'ny folo ary ny tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy zany hoe amin'ny andro farany zany izy mpanjaka folo hitsangana dia ao anatin'ireo mpanjaka ireo ny telo amin'ireo irodana dia isy anankiray potra dia izay ilay antsoiny baiboly ihany eo antikristy betabe tsy malala fa ny tany amin'izao mizara folo fa tsy mizara 5 continent raha mamaky fotsiny nareo mijerevana hoe site ny Nations Unies dia asiany numéro dia hoe 10 biorégion Nations Unies dia zarain'zareo folo ny tany tsika ao anatin'ny vorona anankiray zao le SADC ny Union Européenne vondrona anankiray dia ireo rehetrarehetra ireo misy ny antsoina hoe flou izay vidiana indroa ao anatin'ny roa taona zao ny flou européenne zany hoe ohatra tsika zao teo ny flou atsika pirenena atsika président ny francophonie vondrona ny francophone zay miteny amin'ny teny frantsay zany mivondrona foana ny tany zany
dia amin'ny andro farany io zara folo zay le tandroka folo amin'ny andro farany io zay le antsoina hoe dizortaile amin'ny Daniela teo hoe tongony a 5 ratsany a 5 ato mizara folo zany hoe mizara folo ny tany amin'izao andro farany zao dia ozy izy hoe le antikristy rehefa tonga amin'ny andro ny antikristy io zany a misy ady foana satria mpanjaka telo mbola edivana raha maka ny Daniela toko faraka ambin'ny folo nareo dia hita eo ny tantara hoe mpanjaka ny atsimo mpanjaka ny avaratra andeha ady ny tiako tenenina hoe ao amin'i Jesosy a tsy misy ady fa raha vao Satana zany miady trano zany miady be zany hoe tsisy fitoniana mihitsy zany amin'ny fanjakana antikristy rehefa anjaka eo satria ny olona te hihoatra mihoatra ny hafa foana te hihoatra mihoatra foana toy izy manamaso izy ozy izy le tandroka io a zany hoe fanjakana antikristy zany manamaso atao inona moa zany maso zany atao ahitana ny symbole ny satanika dia mety efa hitanareo foana zany triangle dia misy maso be tabe ny tsy malala fa nareo rehetra io zao dia fantatra ny fanjakana nareo rehetra io zao dia misy malala zavatra farany tsy hain'ny Satana taloha ataoko hoe taloha iny hatramin'izao fa amin'ny alalan'ny teknôlôjia fa fantatra ny omniprésent malala ny zavatra rehetra misy fotoana Andriamanitra ny tenena azy zao tamin'ny Joba hoe avitaiza moa ianao Satana toy izy avy nivezivezy aho izy izy zany hoe izany mety misy fotoana izy eto Antananarivo dia misy fotoana taminy makany Amerika misy fotoana satria maniny nivezivezy tsy naiza naiza tamin'ny 1998 ny fironana antsoina internet be tabe ny tsy mahalala ny internet fa lizy misy zavatra rehetra miara-miasa so zay ten'Andriamanitra fa namorona ny internet dia tafika Amerikanina dia fitaovana tafika izany tsy hoentina aminao hoe mihinanao fotsiny maimaimpona fa hoentina amin'ony za rehefa nokatra kaonty Facebook ohatra na Gmail ohatra dia inona soratako eo tsy mety misokatra io raha tsy manohatra ny anarako aloha dia inona koa ny soratako eo ny taonako dia inona koa ny soratako eo ny adresiko dia rehefa avy eo amin'izay misy namana dia misy ami dia namana fa reny information rehetrarehetra eny mistôke any Alaska sy any baziny zareo dia fantany hoe aiza ianao zao amin'ny alalan'ny telefôna magaga zavatra tena mbola zavatra za moa zany efa malala sorina ny tompo na malala faminaniana ny baiboly dia misy namako zay dia izy nandeha zany zay nijery hôtely eto Madagasikara mijery hôtely fa misy vahiny ho avy zay dia hoe mila hôtely dia nandeha nijery hôtely dia samy mijerijery hôtely dia miantso amin'ny telefôniny izy anahoana le hôtely ohatr' zao dia jerena daholo le hôtely taty manodidina ny vato vao tonga any ampiasana amin'izay izy nanokatra ny ordinateurany tonga dia niantso anahy jereva nge ozy izy ity tonga dia hôtely daholo ny tao anatin'ny ordinateur misy hôtely efa natsonay dia gagabe izy fa hoana koa fa nga fantatra ny anina dia izy ke zay le dia nareo raha ohatra ka manao recherche ohatra hoe mitady kiraro manao kiraro ndray mpandray fotsiny nareo tonga dia misy kiraro foana omeny ordinateur nareo satria miny fantatra ny internet hoe inona ny tianao fantany hoe inona ny zavatra ilainao fantany hoe aiza misy ianao amin'ny lalan'ny information omenao no ahitany ianao menenao daholo ny rehetrarehetra satria aoriana kely ao rehefa ho avy ny antikristy hijoro fanjakana be io fanjakana fanandevozana lokony dia mena voalaza amin'ny baiboly apokalipsy toko 7:10 hoe biby dimy tafo jaky izy izy jaky vakitsakely ny apokalipsy toko 7:10 apokalipsy toko 7:10 andiny fahatelo ary nentina tamin'ny fanahoany eny efitra aho ary nahita vehivavy mitaingina biby dimy folo jaky finanarana fitenenandraty sady nanandoha 7 sy tandroka 10 efa azy nareo zany raha vao miresaka biby dy zay dia fanjakana fa tsy hoe zavatra mampatahotra be dia hoy izy hoe mena jaky ny rafitra manana loko mena dia ny rafitra sosialista raha makany Russie nareo ny loko rehetra ny mena raha makany Chine nareo loko rehetra ny mena zany hoe amin'ny andro farany dia ohatrany tamin'ny sosialista ny fanjakany bibidy inona tamin'ny sosialista
sosialiste zany zao ny zava-nisy na onga ny Lénine mpanjaka teo aminazy fa tsy mila mpanjaka izy tamin'izany dia zareo no manjaka fa ny vahoaka rehetrarehetra ozy izy atao mitovy daholo mety ho tsara zany fa zao ny zava-nisy ny taninao tsy anao tsony taninao lasa mifanjakana zanakao tsy anao mitaiza azy zanakao mifanjakana mitaiza azy tranonao tsy anao tsony fa ny tranao lasa mifanjakana ny fambolena tsy anao manao azy fa mifanjakana mamboly dia lasa ianao makany mifanjakana mividy zavatra zay zavatra iverina efa mandeha tsikelikely zany any andafy any misy olona tsy miasa dia misy miasa be dia mila mame volan'izay tsy miasa efa sosialista takolaka zany atao mitovy daholo ny olona fa mitovy eo anaty geja ohatran'ny esclave zany esclave moderne baiboly miteny izany Isaia 4:20 zay mahatonga amin'izao raha mandinikinareo ny zavatra rehetrarehetra izana atao biometrika daholo satria maninona satria mba ho fantatry ny fanjakana momba anao rehetrarehetra na io kara-panondrotsika io azagaka rehefa ho avindreo atao biometrika ny telefona moa ny olona rehetra zay efa manana daholo mbola ho avy amin'izay moa tsika rehefa avy eo tiako tenena hoe manamaso ny bibidia na information nao rehetrarehetra io fatany daholo nisy taona zao amin'izao nisy nangalatra fiara izy zay raha tsy diso eto amintsika tsy haiko tamin'ity taona ity dia nasiany puce satria efa misy mivarotra an'izany eto Madagasikara afaka raha ohatra ianao ka hoe betabe ny société manao an'izany amin'izao asiany puce ny ohatra hoe fiaranao raha ohatra hoe mangalatra na amin'ny moto dia naizanaiza lianao dia afaka jerena fotsiny iny fanakatsy dia nisy nangalatra ary le fiara dia nentina tany amin'ny polisy fotsiny dia misy GPS dia hita hoe tatsy le fiara dia tratra fotsiny le mpangalatra ny tiako tenenareo koa dia zao ny krizy ampanaiky ny olona naiky an'le rafitra ho avy eo tsika zao tsy misy mahasampy mitondra vola mandehandeha izany tsony fa alohantsika atao anaty telefônina ohatra na atao any amin'ny compte banque ary tsy maintsy mila manana compte banque daholo tsy société andoha vola aminao isam-bolana izany tsony iny ny volanao fa manino mila manana ianao compte mila manana ianao numéro na telefôny mila manana ianao zavatra afana manino ao ny volanao dia anao mieritreritra hoe ilainy zany satria ny insécurité ambony be satria ny firenena ho avy eo dia mitsangana amin'ny lalan'ny krizy plus zany ambony be io krizy io dia manaiky ho azy ianao hoe aloha petrako any banque vola fa ho faty ato aloha ataoko anaty telefônina vola fa ho faty ato dia voasarika moramora zao tontolo izao noho ny krizy ho avy sy miamitombo anaiky ny bibidia ho avy eo zay anara-maso antsika tsiraidray kampataotrareo fa misy vahaolana foana fa amin'i Jesosy tsy atsika zany Isaia 4:20 indry Jehova mahafoana ny tany ka mahalazo azy mahalao azy ary mampoaka azy ka manely izay ponina ao aminy ka ho sahala ihany ny anjom-pisorona sy ny vahoaka ny tompo lahy sy ny mpanompo lahy ny tompo vavy sy ny mpanompo vavy mpivarotra sy mpividy mpisambotra sy mpampisambotra mpananana vola sy mpanana vola io fa amin'ina mbola ho avy io hoe rehefa afoana ny tany Andriamanitra ikapoka raha mamaky anao dia kapohan'Andriamanitra ny tany fa be fahotana ringany ny tany dia ataony mitovy daholo izy manjoan'ny olona rehetra zay le teniko teo hoe rehefa mitsangana bibidio dia sosialista mitovy daholo ianao tsy manana ininona fa ianao ohatran'ny robot mihina sakafo fotsiny anao dia mihina sakafo miasa ianao mety miasa ho an'ny firenena mpanjaka ao amin'ny antikristy ho avy eo moa zany inona koa ny ao amin'ny Daniela dia misy an'izao Daniela 2:2 Daniela 2:2
andin'ny fahefapolo Daniela toko faharoa andin'ny fahefapolo. Ary ny fanjakana fahefatra, ny fanjakana farany io le bibidia tamin'ny fahefatra tao amin'ny Daniela toko fahafito ihany io le bibidia amin'ny andron'ny apokalipsy ihany io. Ary ny fanjakana fahefatra dia mafy toy ny vy. Ary toy ny vy manoritory sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo, dia toy izany no hamakivakiana sy hanoritoroana azy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra, fa nitapany tanimanga, mpanefy tanimanga, ary nitapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy. Nefa isy herim-by ihany ao aminy satria nahita vy miaro tanimanga mbola fotaka ianao. Ary toy ny ratsa-tongotra, nitapany vy, nitapany tanimanga, dia toy izany ny fanjakany, nitapany mafy ary nitapany mahery. Ary toy nataony vy miaro tanimanga mbola fotaka, dia toy izany no hiaroharoany taranak'olombelona, nefa tsy hitambatra izy, dia toy ny tsy fihetezany vy miaro ny tanimanga. Toy ny nahitanao vy miaro tanimanga mbola fotaka, dia toy izany izy niaroharoany taranak'olombelona, nefa tsy hitambatra izy fa toy ny tsy fihetezany vy miaro ny tanimanga. Ary amin'ny andro farany izany mifangaro ny olombelona. Mélange, io mélange amin'ny rehetrarehetra, fangaro tsy fantatro intsony hoe inona marina, zay le confusion, zay le Babylone, tsy fantatro hoe iza ny tena izy, inona ra fivavahana tena izy, ny olona koa mifangaro. Eto amintsika zay efa tsy malagasy rery neto fa be da be zao ny sinoa efa tonga eto. Hatria mifangaro ny olombelona. Amintsika ny teny zao dia misy ny antsoina hoe immigration massive any Europe. Satria manino? Mila fangaro ny olombelona. Anapotika ny kolontsaintsika rehetrarehetra io. Ny vy sy tanimanga zany koa, ny vy zany ny tanimanga atsika namboarina tamin'ny tanimanga olona, dia ny vy teknôlôjia. Amintsika izao ny olombelona efa mifangaro amin'ny teknôlôjia maro samihafa, amin'ny robot. Any an-dafy any zao misy ataoko any an-dafy ho azo-tsela eto amintsika. Misy olona ary efa vitany zareo mihitsy. Ohatra zany za hoe somary tsy dia mahay any am-pianarana, dia asiana tsy matadidy, dia asiana carte mémoire miatidoha, dia lasa mahay. Tsy zava-baovao zany fa ny scientifique efa mivoatra be. Satria misy ny antsoina amin'izao fotoana izao hoe transhumanisme. Zay mba tonga na amitenareo hoe ny prophétie biblika dia mifandray foana ny zava-misy eran'ny zavatra hita maso. Zay ny teneniko hoe ny tombo-kase evan'i Jesosy tsikelikely rehefa misy zavatra amin'izay dia fantatrao ilay tianyteneniny. Ny tanana amin'izao any an-dafy any afaka amboarin zareo matanjaka be ny tanana sy ny vy tapahany mihitsy dia solomy vy dia lasa ohatrany hoe robot. Satria manino? Amin'ny andro farany vy sy ny tanimanga hiaraka. Izy ny baiboly hoe tsy hitambatra ireo. Satria ahoana? Satria teknôlôjia io dia hifototra amin'ny olombelona amin'ny andro farany. Be da be ny tsy mahafantatra an'izay, fa izay ny zava-misy. Amintsika amin'ny teny izao misy ny antsoina hoe drone. Drone fahatantsika azy fangalana sary. Fa ny drone any Amerika tsy fangalana sary sy ny any Europe fa amin'olona. Nareo rehefa meno RFI dia tofoirina tamin'ny drone ny tany any États-Unis fotsiny rarana any amin'ny baziny dia migide ohatra izao fotsiny izy amin'ilay avion le drone tsisy mpitondro, robot, dia maty ilay olona any amin'ny firy kilometatra. Izy contrôle be enjana be zany eto amin'ity tany teo riana kely eo. Satria ny olona misy sentiment. Ny olona tsy mahasahy mamono olona, fa raha robot io dia mamono olona, tsisy sentiment. Dia ampiasainy satana ny teknôlôjia io hifototra amin'ny olona. Tamin'ny fara teo Google, izy moa anaran'ilay PDG. Namorona robot zareo. Misy Google Home aloha mety efitanareo amin'ny internet. Io daholo ny afaka tenenao inona ny lokako androany. Za te hanao poulet rôti, dia tonga dia miteny fotsiny hoe zao ny ataonao loka, zao ny ataonao, alainao ny ovy dia efa vita. Zany hoe ny olona efa mifandray amin'ny robot sy teknôlôjia. Ny olona rehetra amin'izao raha vao tsisy telefaonina dia ohatra tsy olona. Satria manino? Efa tri nasina an'izay. Zavatra mbola tsisy tamin'ny andro taloha daholo io anaovana publicité antsika io dia antsika efa manaiky azy dia mandray azy dia ataontsika hoe mahasoa. Taloha zao za tsy maninona fa ohatra hoe ny canal sat na télé na ohatra izany. Taloha zany tsy nilaina fa nisy publicité be dia mividy canal sat daholo ny olona dia tsisy atao ohatrany raha tsisy an'iny. Ohatra ho zany azonareo.
tiako tenena ny olona manomboka vokisana teknôlôjia zavatra maro samihafa. Dia avy eo amin'izay nanamboatra robot io dia izao azy voalaza. Na vita nanamboatra robot tsy mahaleo tena ny olombelona. Izany hoe io robot io tsy afaka gidianao intsony. Fa izay tiany atao amin'izay ny ataony. Ary efa mihoatra lavitra noho ny olona aza. Tsy mbola nisy ohatrany tamin'ity 2018 ity izay no nisy dia nalefa vaovao mihitsy hoe exploit ny Google nisy robot ohatr'izao. Efa miantambatra ny jerevy ny film amin'izao. Film amin'izao misy olona antsoina hoe Iron Man misy vy. Ary ny film amin'izao resaka super-héros sy extraterrestre olona manana pouvoir, manana vy, manana super zao roatra izany. Fa ny olona mieritreritra an'ireny hoe zavatra tsotsotra. Zavatra ho avy tsy ho ela ireny. Ary io olona avy any amin'ny planeta hafa any hamonjy ny tany. Izay daholo ny film amin'izao. En fait Satana ho avy ary voasoratra amin'ny Apocalypse 12 fa andeha eto tany eto izy. Dia mody ataon'ireo olona manam-pahaizana hoe extraterrestre hamonjy ny tany. Dia miverina tamin'ny andro taloha tsy hoe Genesis 9 hoe hitany zanak'Andriamanitra hozy izy ny zazavavy dia nitambatra izy dia nindray azy dia niteraka ny antsoina hoe super-héros na hoe héros de la mythologie. Izay izy amin'ny teny frantsay. Izany hoe io héros hitanao io zavatra efa tantara miverina io. Raha makitsika eo amin'ny Isaia 4:13. Andiny 7. Isaia 4:13 andiny 7. Izao efa nandidy no amasiniko, eny efa niantso lehilahy maheriko aho, dia ireo mibitaka ampireriana hatanteraka ny fahatezerako. Injany horakoraka ny tendrombohitra tahaka ny amin'ny vahoaka be, dia fitabataba ny fanjakana ny firenena efa tafatambatra, Jehovah tompo maro manomana miaramila hiady. Izany hoe ny afan'Andriamanitra matanteraka ny fahatezerany dia io hoe fitabatabany vahoaka, fitabatabany fanjakana firenena efa tafatambatra hozy izy Jehovah tompo maro manomana miaramila hiady. Dia raha mamaky eo ndraiky amin'ny 12 dia izao voalaza 12 dia ataoko sari-tadiavina mihoatra no volamena tsara ny olombelona, eny no ny tena volamena avy any ofira aza. Izany hoe amin'ny andro farany izany misy tsy hanaiky ny bibidia. Sady voasoratra izany satria ny bibidia manam-pahefana 270 volana. Izay ihany no men'Andriamanitra azy. 3 taona sy tapany izy ny tena anjaka eto amin'ity tany ity. Anjaka be farany tena farany dia farany. Dia ao anatin'io voasoratra mihitsy ny ten'Andriamanitra fa aresy izy. Ary izy aresin'ny olona masina ihany koa voasoratra koa izany. Tantara miverina foana. Tadio ny androny tamin'ny Empira Romanina ry Papa namono mpino be da be. Dia izy eo ataoko sary tadiavina mihoatra ny volamena tsara izy ny olombelona eny mitaka mitady volamena. Izany hoe misy olona tadiavina mihitsy izany amin'izany. Mitsoaka dia tadiavina. Dia satria manamaso ny bibidia. Efa be da be ny information efa nomentsika azy dia betsaka ny tratra. Andiny 5 ary tahaka ny gazela zaina ny olona sy tahaka ny ondry amanosy tsy misy mpamory azy dia samy lasa any amin'ny fireneny avy izy, eny samy andositra any amin'ny taniny avy. Reny olona rehetrarehetra ohatra hoe lasa nivelany, tsika mantsy mahantra tsy dia misy loatra eny. Io moa izany firenena rehetra mihitsy ny voafehy amin'ny bibidia satria izay voasoratra ny fokom-pirenena rehetra, ny ray fiteny rehetra hoy izy dia mampanaiky azy, izany hoe anjaka aminy. Fa anisan'ny tena anisan'ny tratra voalohany dia ireo le ampira matanjaka ireo. Any an-dafy an'izany ianao eo amin'izao efa tsy mahazo tsony mitondra vola mihoatra ny 500 € angamba izy izay, fa tsy maintsy hoe anaty puce ohatrohatr'izany sy anaty karta. Dia amin'ny alalan'ny GPS ianona fotsiny ny polisy ny gendarme sy ianona dia efa mahita hoe tsy ianona rivotra any. Tsika rehetrarehetra io izao amin'ny alalan'ny telefona dia azoko fatarina misy ianareo Telma, Orange, Airtel afaka manao an'izay 5 mètres eo amin'ny alalan'ny telefonina hoentiko iny. Na maty ary. Izay mahatonga ny telefona io tsy maintsy lasa nivoatra be
satria nampidirina foana zavatra maro samihafa fahana amin'ny fe fa reo zavatra rehetra maimaimpony reo zany tsy atokony anao an'izany a satria aveo mbola hoteneniko ianareo fotsiny hoe ny vahaolana dia Jesosy Kristy tompo satria amin'io andro telo sy taona sy tapany io dia fahatezeran'Andriamanitra manaraka eo dia 7 coupe de l'Éternel ny fiantsoana azy fahatezeran'Andriamanitra fa alohan'izay tsika tsy natokanao an'izany satria misy soratra voalaza mihitsy hoe Andriamanitra ao izy a tsy nanindrantsika amin'ny fahatezerana fa azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo any amin'ny Tesalonianina misy an'izay fa isy ihany olona mini tsy mirarahany afatra omena azy ny fitorianan'i Jesosy omena azy dia rehefa tonga amin'ny famonjena Jesosy rehefa marina ianao a tsy misy marina hoentina any amin'ny fitsarana zany ka hosaziny ny amin'ny tompo rehetra zany amin'izany efa tsy etsony fa tadio tamin'ny andron'ny safodrano rehefa andeha hikapoka an'izao tontolo izao Andriamanitra no fahotana navotany tao no alo tadio tamin'ny Sodoma sy Gomora rehefa andeha andefa hafa izy dia navotany tao koa Lota dia amin'ny andro farany isy firenena matanjaka hoentin'Andriamanitra hanapotika an'ity tany ity amin'ny alalan'ity Kristy izay fahatezeran'Andriamanitra koa ilatsaka eo rehefa aveo dia mipinona ny tompo efa tsy eo intsony misy bibidia anankiray ihany koa voalazan'ny tenin'Andriamanitra satria anankiroa no entiny miasa tsy ray rery dia ny anankiray izy vakitsika Apocalypse 3:17 andiny faraka 12 ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanana tandroka roa takany amin'ny zanak'ondry izy sady niteny takany dragona misy biby ray koa zany ohatran'izy izy zanak'ondry nefa rehefa miteny izy dia dragona zany hoe raha mijery anazy ianao dia fotsy be ohatran'i Jesosy ho zanak'ondry fa rehefa miteny io dia dragona inona anisy fanoharana ny tenin'i Jesosy ohatr'izay tandreminareo izy amin'ny mpaminany sanaka izay ho avy aminareo izay mitafy fotsy nefa ny ao anatiny ohatran'ny ondro izy nefa ny ao anatiny dia ambody mito zany hoe isy anankiray indray rafitra anankiray ohatran'ny zanak'ondry izy nefa nitahaka ny dragona zany hoe mamitaka zany hoe isy fivavahana ratsorina zay mahatonga ny fivavahana ankehitriny efa misy rafitra satria ny biby ty dia fanjakana zay mahatonga ny fivavahana amin'izao lasa ohatra ny fanjakana misy filoham-pirenena ohatra ny Vatican katolika zao dia papa no mitondra dia misy premier ministre be da be rafi-panjakana daholo zany satria fivavahana amin'ny andro farany dia bibidia dia efa nitenentsika hoe bibidia dia tsinona fa fanjakana dia zay mahatonga hoe amin'izao be da be no mitory an'i Jesosy be da be no mpaminany no tonga miteny hoe iza no izy dia Jesosy miteny mitandremo ahoana izy mifamantarana fa ho avy ianao dia izy ny tompo hoe maro no avy amin'ny anarako anao hoe iza no izy ka maro no voafitana zany hoe amin'izao vanim-potoana faran'izao zany dia efa mipetraka koa ny rafitra anankiray mbola tsy mipetraka tsara izy io isy mpaminany sandoka be da be amitaka zany hoe tsy gaga mihitsika raha misy miteny hoe za Jesosy Kristy tsy gaga mihitsika raha misy miteny hoe za zao satria manino satria isy mpaminany sandoka amitaka ny maro dia voalazantsika inona ny ataony andiny 17 ary manao famantarana lehibe izy ka mampidina hafa avy any an-danitra ho amin'ny tany eo masiny olona azy ary mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo masiny bibidia sady milaza amin'izay monina ambony tany koa mba hanao sary ho amin'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia anao famantarana ozy izy zay ilay miracle amin'izao moa zany efa zavatra efa kama ny fivavahana tsisy miracle amin'izao dia lazaina fa tsy fivavahana ao izy ny tenin'Andriamanitra hoe jaona izy tsy mba nanao famantarana momba ny lehilahy iny miantson'i Jesosy fa nefa ny zavatra hita lazainy dia marina avokoa misy taona zany ianao mety tsisy miracle mihitsy fa ny zavatra lazainao nefa ny ao amin'ny tompo fa ankehitriny ny olona be da be sy doka amin'ny miracle hito ary ampidina afo avy any an-danitra mihitsy mbola tsisy ohatr' izany Eli rery nanao an'izay satria manino satria ny jiosy mila mitady famantarana ohatran'ny Eli
Ny jiosy zany raha tonga amin'izany ianao tsy mety amin'ny jiosy zany mitory teny fotsiny zany fa ny jiosy mila miracle izay hoe ny jiosy izy mitady famantarana jetrisa mitady fahendrena any mila puissance dia nefa ny ten'Andriamanitra tena dia efa be da be ary izy ny famantarana nataon'i Jesosy taminy dia tsy nino izy satria ny miracle tsy mampiova fo fa anisan'ny fitaovana anisan'ny ankiray ataon'io mpamina ny sandoka amin'ny andro farany io misy anankiroa zany ndray fanjakana anankiray matanjaka misy tafika misy rafitra maro samihafa dia ny mitondra an'io antikristy dia ndray fanjakana ara-pivavahana anankiray izay misy antsoina hoe mitarika azy faux prophète zao ny zavatra magaga voalaza n'ity ten'Andriamanitra ity koa dia zao hoe 7:10 akiko izy teo hoe 7:10 ary ny fahefana rehetra nanala biby ty voalohany dia asehony eo anatrehany ihany ary ny tany mba amin'izay monina eo dia sainy miakohaka eo alohan'ny biby ty voalohany izay sitrana tamin'ny feriny saika hanafaty azy zany hoe ny asan'io biby io zany dia apiaiky olona n'le biby anankiray zany hoe io fivavahana amin'ny andro farany io zany ny asa dia tsinona fa apiaiky ny olona n'le fanjakana amin'ny andro farany dia raha mandikinareo eto amintsika misy an'izany rehefa miady be ny politika mety dia antsona ny FFKM ampiavana ampiasaina ny fivavahana afahana mampiavana mba nekeny olona ny resaka politika mba nekeny olona ny resaka anina dia fivavahana fitaovana mahomby sady milaza amin'izay monina ambony tany koa mba hanao sary ho an'ilay bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany rehefa tsy mandika amin'izay lasa malaza be ny resaka sary lasa malaza be mihitsy ny resaka sary ny olona tia maka sary selfie ny zavatra rehetra amin'ny Facebook zany sary tamin'ny andro ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego tamin'ny andro ny Daniela dia nisy sary vongana natao dia tsy maintsy miondrika amin'io daholo ny fokom-pirenena rehetra eran'izao tontolo izao izay tsy miondrika amin'io dia vonoina tamin'izany tao amin'io faritra anankiray io fa amin'izao amin'ny alalan'ny sary tsy hoe ahoana za tsy mpaminany fa amin'izao zao raha filoham-pirenena zany raha ohatra hoe birao-mpanjakana tsy maintsy misy sary mifiloha foana amin'ny birao raha makany Corée du Nord nareo misy an Kim Jong-il Kim Jong-un na tsy haiko daholo le mpanjaka ny taloha maty reny dia anao tsy maintsy miondrika eo amin'ny sary ny isan'andro alohan'ny ohatra hoe mivava alohan'ny mianatra ny ankizy dia miondrika amin'ny sary alohan'ny mianatra ny ankizy dia manao tsenjerin'le mpanjaka moa zany dictateur moa zany filazana azy reny système mbola saritsariny tamin'ny andro Hitler zany tsy maintsy miakoaka ny Hitler vao mandalo Hitler dia ha Hitler na mahita ny sariny Hitler dia ha Hitler amin'ny alalan'ny teknôlôjia zany dia io sary koa iparitaka be sariny antikristy ny tiako teneno dia zao koa mbola asan'le anankiray ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na manan-karena 9 na malahelo na ny tsy andevy na ny andevy dia ampandraisy marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsisy azo vity na hivarotra afa-tsy izay manana marika amin'ny bibidia ny anaran'ny bibidia sy nisany anarany zany hoe ny parany ihany zany dia anao tsy afaka mividy zavatra tsony hoe andeha hividy hena voasoratra ato hoe foko rehetra na kely ianao na lehibe na andevo na tsy andevo na panana na tsy panana zay le tena hoe mitovy daholo io aoriana kely ao zay ny sosialista dia tsy mahazo mividy ianao raha tsy manana marika ny bibidia dia inona moa marika ny bibidia fa nisy fampianarana ny lazan'izay fa marika ny bibidia zany tsy resaka hoe papa na ohatra zany fa marika zany dia pusy amin'izao tsika mifandray amin'ny resaka varotra zany dia tsika rehefa hoe inona ny tena mifandray amin'ny resaka varotra sy fividianana amin'ny andro ankehitriny ohatra zao hoe mivola Airtel Money raha vao tsisy numéro ianao zao dia efa tsy afaka mividy raha ohatra ka hoe misy za zay tsy mandray afa tsy hay mivola ihany ohatra fa aoriana kely eo zany dia isy an'izay ary zao ny IBM zany entreprise américaine matanjaka be IBM izay raha tsy del izy nanao fikarohana manokana mihitsy momba ny puce électronique ahoana ny ahafahan'ny puce électronique apetaka amin'ny olona apetaka amin'ny biby ka tsy mila bateria dia nivoaka ny recherche nandany vola be izy amin'ny atapitrisana dia fitaovana anankiray ny toerana tena mahomby indrindra maharitrela ny puce
dia amin'ny tanana kavanana sy amin'ny androny dia io voalaza amin'ny baiboly misy satria manino am'ireo no misy hafanana misy ohatrany hoe misy énergie tsy haiko tsara le izy tareo le misy ohatrany hoe montre dia le apetaka amin'ny tanana izy dia mandeha foana tsy mila pile dia amin'io zany hoe asina any andafy any zany fa malaza eto amintsika zao vaovao tsy hoe ela be zany raha mara-baovao nareo ny omby rehetra antsika zao sina puce électronique tsy afantatrareo zay mbola omby ary zany satria manino satria be da be mpangalatra rehefa be da be zay ny tena hoe crise ahafahanao manaiky an'izay rafitra ho avy eo rehefa be da be mpangalatra tsy hitantsony zay vaolana mahomby dia raha sina puce io dia afaka jereny sondary manao ohatr' zany dia alaina fotsiny helicoptera dia hita hoe ary misy ny omby dia ary nidalo dia nandalo tratra azy dia izy nolatra hoe mety zany bravo tena zay mihitsy ny vaolana mety amintsika dia izay ny zavatra ho avy eo isy puce ny olona rehetra efa tamin'ny 2017 ngamba ny amerikana nanaiky hoe tsy maintsy asiana azy daholo ny olona rehetra ary any andafy any any amerika ny tena firenena anisany hoe tsisy vola amin'ny likida mihitsy tena tsisy mihitsy misy olona zay tena tantaran'izany satria izy nisy fotoana zany tany dia niteny hoe any izy izy tsy ahita vola zany ianao hoe micircule fa any ianao izy na manana carte bancaire na ianao manana na amin'ny lalan'ny telefona dia amin'ireny foana no mividy dia raha vao tsisy an'izay zany ianao dia maty na makany amin'ny santé ary ianao izy izy ka tsisy numéro ana puce na ohatrany hoe zao ny numéro anao dia tsy fantatra mihitsy ianao fa tsy maintsy asaina ianao manao numéro puce na telefona na ohatr'izay lasa miroborobe zany teknôlôjia zany ankehitriny satria manino darela miteny any aparany any dia tombo ny fahalalana tao anatin'ny 20 taona fotsiny isy telefona hitantsika io taloha fixe 10 taona fotsiny idirany teto Madagasikara dia efa portable amin'izao efa mavita zavatra be ny telefona ary ahafahana manara-maso anao na aiza misy anao tiako tenena dia zao amin'izao andro farany zao tsika mbola misy foana ny andro famindram-po zany rehetrarehetra zany tsy hoe fampitahorana anao fa zany rehetra zany ahafahanao miambona efa kely sisa dia ho avy Jesosy ary io araka ny teniny ao amin'ny baiboly hoe ho avy tampoka zany dia nidika an'ilay tampoka dia misy teny ao amin'ny baiboly ao amin'ny teny hebreo hoe ohatra ny famonomoka ianareo mamonomoka ohatra tiany Jesosy tenenina zany hoe rehefa ho avy io tsy hoe izy zavatra procédure lava be 10 taona zavatra kely indray mpimasy fotsiny io tadio ny point deuxième guerre mondiale première guerre mondiale nisy olona anankiray fotsiny vonono mpanjaka tany Autriche raikitra ny ady rapitsony iny tadio koa ny point deuxième guerre mondiale dorany Hitler fotsiny nino tiny ny assemblée nationale raikitra koa ny ady ny rapitsony iny mody ataony hoe rino nanao azy Pologne hozy izy dia aveo nitafian'ilay Pologne zay tsy nisy nidirany akoa dia nytiako tenena hoe rehefa ho avy ny crise tampoka dia tampoka zany dia mila miambony tsika indrindra mila manana toky zao ny tenen'i Jesosy iny rehefa lazaiko anareo daholo ny zavatra rehetra nareo izy tsy ataoko tsony hoe mpanompo fa mpanompo tsy marala zay ataony tompony fa nataoko hoe sakay satria zavatra rehetra fantatro nambarako taminareo tia Jesosy tena amin'izany dia zao raha ianao zany tsy malala ny zavatra ho avy tsy malala zavatra rehetra momba ny Jesosy tsy malala zavazavatra tsy hoe zavazavatra moa zany fa ato amin'ity baiboly ity dia mbola mpanompo ianao zay vavaka foana isan-kalady mivavaka foana fa tsisy ninona fantatra mihitsy satria manino mpanompo inona ny atao mandorakitra inona ny atao manao adidy inona ny atao fetin'ny taranaka inona ny atao fa ny sitrapony Jesosy ao tsisy fantatra ao satria manino ianao mpanompo am-piangonana fa ny sakay zao izy malala ny zavatra rehetrarehetra izay omeko azy dia misy samy hafa be mihitsy mifahafantaranao zavatra anankiray sy miasa ianao fa tsisy zavatra fantatrao ahafahanao miomana indrindrandrindra ahafahanao manana toky tsy anatena n'ity tany mangy ity amin'ny Daniela toky faharoa io dia zao tamin'ny voalohany io volamena le sary vongana sary olona zany dia rehefa avy eo nidiny dia lasa volafotsy dia rehefa nidiny dia lasa varahana dia tamin'ny farany vy dia amin'ny farany vy sy tany manga zany hoe reo fanjakana rehetrarehetra reo marabatonga any amin'ny farany zany zany hoe mety ho gagy nareo fa amin'Andriamanitra zany Babilôna tamin'izany zay mpanompo sampy Babilôna tamin'izany mbola tena manompo sampy Babilôna tamin'izany mbola volamena zany hoe mbola tsara noho ny amintsika ohatr'izao zany hoe plus zany miamemitra miseho reo fanjakana reo lasa miaratsy aveo lasa volafotsy dia jerevana isaky misy fandombiasam-panjakana eto amintsika ohatra na maneran'izao tontolo izao tsy mety miatsara tahaka ny volamena tsony io
fa efa nyteny ny baiboly hoe fotaka ho avy indray fifidianana tenekena zay tadio fa tany manga foana ny afarany zany hoe tsika raha natena an'ireo fanjakana eran'izao tontolo zao reo a tsy hitondra fiadanana reo very fanantenana ianao raha mbola miakim-bondoa am'ireo satria mia rehefa mandroso ny fotoana miandrofo rena lasa fotaka io na toetsainy zany jerevy ny toetsaina am'izao za tena manaja mihitsy anyreny zoky taloha reny le ray aman-dreny taloha reny tena mahafinaritra anazy satria misy fahendrena bitabianana za zao vamaly vo nakakizy de misy raha matoa zay tsotra be bebe izy fo za efa mataotra any sao de alainy ny telefony satria nakakizy zay de isaky miantso an'le kizy a de le bebe zay mandray ny telefony satria le kizy io vo afarana zany de le bebe foana mandray telefony de fa gagagaga hoe fa za tsy mahafantatra hoe bebe zany hoe sao de alainy ny telefony an'le akizy hoe matory izy matory izy fa zany miaraka amin'ny voyage aminy fa eto amin'ny aniny zay zao de rehefa nitan'le izy am'izay de tsotra be le raha matoa ary nikarakarainy tsara le akizy tonga tsara ndry izy ohatry zany misy fahendrenany taloha zany tena tsy hitatsika ntsony akizy am'izao zany tsy endry ao baiboly de mitena zao lozanao ozy izy raha zaza mpanjaka ao aminao am'izao misy zazakely mpanjaka jerevy ny akizy am'izao fa mpanjaka zay tiany ataony atao vao mihetsika kely de mitomano miao anty satria maninona satria fitaizana amin'ny système antikristy tsy ny ray aman-dreny no mitaiza azy fa internet mitaiza azy tsy ny ray aman-dreny mitaiza azy fa fanjakana mitaiza azy tsy ny ray aman-dreny mitaiza azy fa jerevy fotsiny mitaiza azy avelanao eo de apetraka eo de lasa ianao mandeha nisy document nisy publicité zay nyjereko de zao le publicité nisy olona zany andeha hividy ipady de rehefa vidy ipady io de anaovana ipady anakidimy ozy izy de io izy le olona mpivarotra le ipady ho aniza izy de ho any zanako de firy taona zanako ao de 5 taona de izy le olona okery alaivo ety ny ipady afaka 7 taona ozy izy de gagabe izy efa hoana 7 taona de niteneny hoe zazakely izy tsy mahazo milaloha ipady latsaka 12 taona satria ozy izy tsy ampy fitiavana io rehefa ao foana ndanao izy manao zavatra nareo iarahana zavatra tsisy tsony am'izao tokatran zany samy etsy daholo dada eto mama eto zaza eto tsisy discussion ntsony ao trano na eo ambodin'ny tele eo daholo de eo daholo tsisy miresaka samy misakafo de eo de manina reny zavatra tsy kelikely reny manimba ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka de avy eo am'izay ny zaza roi io zavatra rafitretra io zany volu zay efa satana daholo miasa ambadika an'izany afahany satria ny taranaka anaiky eny antikristy de taranaka taranaka voavolavola ny sainy zay ngambany taloha vao maheno resaka homosexuel zany ianao rikoriko fa am'izao na de sainy miara misy trondro homosexuel na jereny akizy vao kely zany ny zaza de efa amboarina ny sainy any ka am'izao kehitriny zao de manaiky daholo ny lasy ny vavivavy apetrao fa malalaka tsika de zao koa bibidia voalazany ten'andriamanitra iteny zavatra memopapana izy anohatra ny avo indrindra de anova fotoana sy lalàna baiboly daholo koa miteny zany zany hoe ny lalàna talohan'andriamanitra io tsy hotsony rehefa orina kely ao zay mahatonga antsika am'izay efa manaiky ny antsony hoe foana rongona ny Etazonia vo lalàna vavetivety zany mahazo atao ny foka rongona mahazo atao manambady ny lasa ny vavy sy ny vavy ary ianao fanjakantsika malagasy lazaiko an'izay tsy maintsy manaiky an'izay raha vao tsy manaiky an'izay anao de tsy mahazo famatsim-bola satria efa voafehy an'izao tontolo zao efa voafehy any Union Nations Unies efa voafehy zany tsika tsy afaka miala tsony de tafiditra moramora ao tsika zay le mahatonga ny tenin'andriamanitra ny tety hoe izy niaresy amin'ny bibidia ary iza niaresy azy tsisy aresy azy ny mahafaty an'io de raha mamakina reo apokalipsy 7:20 misy an' Jesosy nidina avy any an-danitra akitsika kely zay
Ary ty tena magaka satria nisy taona nanontany mihitsy hoe fa maninona rano ano miaramila amin'ny biby izy iady amin'ilay mipetraka eo ambony seza fendrianana zay mihitsy voasoratra rehefa ho avy zany Jesosy tsy mamela moramora zany satana sy rety firenena rehetraretra mpanjaka rehetrarehetrareto fa iady de nisy taona le nitory momba ny Jerosalema de le niteneniko tamin'izay hoe misy faminaninany hoe amboaro ny fitaovanao amboaro izy mifanetezam-boloboka ataovy basy satria amintsika miteny zao firenena rehetra lehibe reo raha pitahena ny budget militaire sy ny budget fambolena samy hafa be alohan'ny olona am'izao aloha fanjakana am'izao mandany vola any am'resaka arme nucléaire mandany vola am'resaka fusée mandany vola am'resaka avion de chasse basy maro samy hafa satria manio entina iady satria na le ady ho avy Jesosy ho avy aorinao akitsea kely andiny fahasivy ambin'ny folo Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo ary hitako ilay biby dia sy ny mpanjaka ny tany mba ny miaramilany tafangana mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy ny miaramilany ary nysamboriny ilay biby dia mba mimpamina ny sandoka dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany izay nentina mitaka nefa nandray mariky ny biby dia sy ny ankohoka teo anolohany sariny adina tsy mpivela tany amin'ny fariafo mirehatra afo solofara izy roroa hitako izy ny biby dia sy ny mpanjaka ny tany no antikristy sy ny mpanjaka ny tany zany azagaga amin'izany nareo mpanjaka ny tany zany filoham-pirenena mpanjaka filoham-pirenena sy mpanjaka zany dia manoatra an' Jesosy satria raha mamaky an'io nareo dia hoe anahita ny lanitra voasokatra ao ary indro ny soavaly fotsy ary ilay mitaingina azy dia ny matso hoe matoky sy marina dia raha mamaky an'io dia Jesosy zany hoe complot ny raisam-pirenena ny tadilo foana ilay tenin'ny satana iny ianao izy omeko anao fanjakana raha ohatra ianao ka mandohalika eto anatrehako zava-baovao zany hoe maheno zany ianao hoe filoham-pirenena manompo sampy nanao sorona zavatra ohatr' zany ianao tsy mipetraka amin'ny fanjakana zany raha tsy misy zavatra hafahafa satria Jesosy miteny hoe fanjakako tsy amin'izao tontolo zao raha amin'izao tontolo zao fanjakako dia niady mimpanompo zany hoe fanjakana zao tontolo zao satana tadio ny tenenina an' Jesosy hoe efa nomenao izy io dia zay tiako mena azy ny mandray azy Adama nanome azy io satria Adama napetraka Andriamanitra ife anjaka atao sahidena dia tonga satana dia nanaiky ny satana dia io rehefa manaiky zany ianao zany ambany zay olona miteny aminao seky anao ny ambonino ianao mihina Adaman'ny satana izy teo fa ho avy ny andro dia io mihitsy hoe miaramila ny rehetra ozy izy hiady amin'i Jesosy zavatra impossible be mieritreritra amin'izany Andriamanitra ny divanao satria manino ny olona amin'ny efa tsy ohatra ny olona tsony zay le teneko izao hoe anatin'ny sosialista pura efa misy pusy ny tsy fantatr'olona amin'ilay pusy koa dia zao hitanareo ny andafy any misy an'le misy olona mitifitra tonga dia mitsofoka aminatina lycée dia mitifitra dia misy mitifitra io aloha zao ny tanjony io mba ho fantatrareo tsara talohan'ny deuxième guerre mondiale tao Allemagne nanana basy daholo ny olona dia namoaka lalàna ny Hitler hoe averina amin'ny basy izy tsy mahazo manana basy ny olona fa aloha miaramila ihany dia rehefa zay zava-misy ny fanjakana hoe ifeny vahoaka io any États-Unis io fomba ny États-Unis zany mividy basy ohatra mividy hena zany jereo ny Western raha mijery film tsika no Western manana basy daholo tsika zao zany raha ohatra ny États-Unis dia efa samy manana basy dia nefany isy crise be ary ireo mpanjaka rehetrarehetra efa mahalala an'izany dia raha vao tsy voafeny ny olona manam-pitaovam-piadiany dia hifototra amin'izareo ilay izy dia asorona ny basy any amin'ny vahoaka amerikain zay ny tanjony dia créer ny trouble amin'izao hoe misy tonga dia mitifitra aloha tonga dia teneko izay satria misy olona nanao an'ireny dia tratra izy dia maninona ianao no manao an'io dia hainao reny teneny misy miteny avo izy hoe tifiro misy manambara hoe tifiro satria ianao afaka contrôlena à distance rehefa misy piso ianao misy fréquence fotsiny commandina fotsiny dia tsy tompony tenanao tsony zay koa ny tena tanjona ambadika le piso électronique zany hoe ny olona amin'ny andro farany hiady amin'i Jesosy efa tsy olona tsony zay mahatonga hoe maninona moa rehefa mandray anao dia ho very mandrakizay satria ianao tsisy espoir ny bebaka izany tsony zay fotsiny le izy satria ianao efa voafe efa fisainao efa tratrany dia ianao tsy mahatsiary tena tsony hoe ratsy ny atao ianao tsy mahatsiary tsony hoe tsy mety ny atao fa ianao dia anaiky ho azy n'izay tonga eo
anao zany azo lazainy hoe ohatrany hoe zombie ngamba raha zay filaza azy zany hoe velona ihany ianao ana fa tsy tompony tena tsy ary saina ary nisy film mihitsy tamin'izany mbola nijery te tadidiko mihitsy fa niteny de tadidiko foana zay film zay fa tamin'izany mijery azy tsy nalala fa rehefa namaky baiboly am'izay de tonga saina tateoriana nijery an'le film reo film reo koa mantsy manambarambara zavatra zany hoe satanique reo afenipeny le zavatra de mody ambaramba sensibiliser ianao anaky azy amin'ny alalan'ny film sy dessin animé de rehefa tonga le zavatra de ohatrany tsy tampoka be aminao tsony fa lasa manaiky azy ianao de io film io zao tao anatin'le film nisy miaramila anakivaly miformena de nampidirina tany anatina atelier-n'le américain le tafika de nasindrareo puce izy valo de de namboarindrareo tao ny cerveau de napetrany lasa vice président ny États-Unis sasany lasa olona mambony zany de nisy taona taditrotra le anankiray de rehefa le trotra anankiray tonga de niteny fotsiny le baiko azy teneny le numéro ohatra 1 2 4 F 5 15 de tonga de tsy tompony tena antsony le olona misy piso fa manaraka ho azy de tonga de niteny be tampoka le izy tamin'izay fotoana zay hoe tateoriana moa zany ohatra zay ny olona rehefa misy piso électronique de nitanjona de hiady amin'i Jesosy de mibiby teo izy nalaina amin'izany andro zany de atsipy any farimy rehetra afo miaraka amin'le mpamina ny santo zay mahatonga ny papa amin'izao fotoana zao satria papa nisy amin'ny tsy manan-kena katolika fa ny tantara foana papa mamorona rafitra fivavahana iraisam-pirenena matanjaka andrendera-tany mety efa fantatrareo ngam'izay manao fivoriana foana izy ao Vatican de atsony daholo ny fivavahana rehetra io atambatra ny anankiray ary papany zao miteny zavatra meo papana zay le hoe ny bibidia koa de miteny zavatra meo papana blasphème tamin'ny maraina mihitsy de nijery an'izay boky zay hoe lista ny blasphème amin'ny papa tsy mintsony hoe misy ny elo papa tsy mintsony hoe adamasevy zany izy tsy n'existe anganongany zany Andriamanitra zany izy tsy magicien ka vita morona ny tany sy ny lanitra ao anatin'ny herinandro fa raha maka baiboly de herinandro nanamboarin'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra tsy milliard d'années ary tsika tsy avy amin'ny évolution zany avy amin'ny biby rajako jerevony rajako fa rajako foana mandraky ty ny androany fa raha zay tsisy rajako tsony teto tany fa lasa olona daholo fa alohan'ny olona mino hoe avy amin'ny rajako izy zao ny tenen'ny mpaminany Jeremia raha misy mpitory teny izy ka mitory aminareo amin'ny mpivay sy amin'ny toka sy amin'ny alcool de izy mipitory teny anty fireneny ty ny teny zany raha misy olona afaka mitoritory zavatra fatany de ekeny olona io resaka évolutionniste io resaka bibidia foana ny tiako atongavana amin'izay amin'ny satana ny olona ambany de miambony zay ino natsofony tao amin'ny eva ho tahaka an'Andriamanitra nareo izy tadio ny évolution akory de tsy inona fa zay ihany ny olona aloha trondro de aveo saoana de aveo sobakaka de aveo lasa rajako de aveo lasa olona de le niteneniko nareo teo hoe transhumaniste lasa ohatran'ny robot lasa super héros lasa matanjaka lasa mavita tena zay zany amin'ny andro farany satria ny olona voafitaka amin'ny olona de hoe tsy izy miamatanjaka miamahery fa raha ianao mandinika amin'ny baiboly de le niteniko teo hoe ny olona tamin'ny voalohany de tsara parfait nanamboarana azy n'Andriamanitra azy fa rehefa mandeha fotoana lasa volamena lasa volafotsy lasa varahana lasa fotaka amin'ny andro farany de ratsy be ny olona ratsy toetra be fahotana mpanompo sampy tsy manaja zay masiny be tabe le hoe any aparany any de ny olona ho titena mpandoka tena tsy manosy reza lasa miaratsy lasa ohatran'ny satana azy satria hitambatra ry zareo rehefa avy eo ny afatra fara matozana zavatra zany torian'androany efa nalala aloha zany tsika zay efa nalala ny famarinana de rehefa malala ianao de inona no ataonao inona no tokony ataonao inona fanapakevitra raisinao ahoana nananao toky hoe tsy ampatahotra anao koa ny tanjona fa mba nanao antoka sy toky fiadanam-poly araka an' Jesosy hoe fiadanako no meka anareo tsy taka amin'ny fanomezan'izao tontolo zao ny fiadanako izy zany ianao mila manana toky foana tadio rehefa atao mariazy ny lasy ny vavy rehefa akaiky be le andro
dia miredareda be le fanirianan'le fotoana sy le fehvian'le anankiray. Dia zany zavatra rehetra zany ho famantarana efa akaiky Jesosy. Ianao zany mila mirehitra tsara ao amin'ny tompo. Ianao zany mila miorina tsara amin'ny Jesosy a. Rehefa tonga ny fotoana tsy handalo an'io ianao. Fa le fanteneniko teo hoe Andriamanitra izy nandidy antsika azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo fa tsy azo fatezerana. Zaho izy hiaro anao mba tsy ho tratra ny fizahan-toetra manjoany ty zao tontolo zao ty. Tadio ny histoiran'ny Noa, tadio ny histoiran'ny Loto. Zany hoe mila manana fifandraisana tsara amin'ny tompo. Ny fivavahana zay tsy mitory anao fiverenan'i Jesosy zany ajanony any. Fa amin'izao misy fivavahana tsy hitory anao amin'ny Jesosy zany mihitsy. Fiverenana eny rao an-lanitra. Amin'izao misy fivavahana tsy hitory anao resaka inona tsy hoe biblisy ny atiny apokalipsy fa vao miteny an'io dia atokany an'olona nianatra zany. Atokany an'olona zao zany. Fa mifameno ny Baiboly. Jesosy tena niteny mihitsy rehefa ivoavy dia zao ny zavatra ho izy. Niteny zavatra teo amin'ny fiainana andavanandro izy fa niteny ihany koa izy ny fiverenana. Fa ny olona mifantoka be amin'ity tany fotaka ity ny olona mifantoka be amin'ity tany efa hopitehan'i Jesosy ity ny olona mifantoka be amin'ity le fanteneniko anareo teo rehefa tonga ny sosialista be eto amin'ity tany ity. Tadio ny tenin'i Jesosy hoe zay misy ny harenao dia any koa ny fonao e. Raha ianao zay manaky-po eto amin'ity tany ity na amin'izay harena eto amin'ity tany ity. Za tsy miteny raha tsy manan-karena tsy zay tsy aza manao trano aza mantany tsy zay afaka ataonao zany. Afaka miaina tsara mihitsy ianao sady manana an'izany rehetrarehetra zany mianana tsara amin'ny tompo. Ny ahafantarana an'izay hoe ao amin'i Jesosy ianao rehefa misy olona maka ny taninao sy ny tranonao dia tsy rotra ianao satria tsy ao ny harenanao. Zay. Fa io na misy tôbila vao kikely ny tômôbila hoe tôbila kazakasikasihany. Satria manino ao ny asian'ny harena. Mahatonga na miteny zao ty zao tontolo zao ty anakinany olona amin'ny fiainany. Ty tany efa hiaravy ty. Ka eo raha vao tratra an'le rotaka be ao dia mamofo dia hifikitra ao satria ao daholo ny espoir rehetra. Fa ny fanjakantsika dia any an-dandro izy Paul dia any nandraisantsika mpamonjy. Rehefa tonga ny fotoana ascenseur be io dia makany dia milamina amin'izay sambatra izay maty izay maty eo amin'ny tompo eny ho fana tsatra izay sasarina izy eny ny asa manaraka azy. Ho an'ireo olona rehetra izay navita sy naharitra tamin'i Jesosy ka efa maty ao amin'ny tompo iny. Atsika zay miandry tsika izy tsy ho faty daholo izy Paul fa toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny tropetra dia tsofana ny tropetra dia ny maty eo amin'ny tompo mitsangana aloha rehefa afaka zany dia tsika zay mbola velona miaraka hiakarana any amin'ny lanitra iona amin'ny Jesosy eny amin'ny lanitra. Zany ny finoanany eo amin'ny Jesosy zany fa tsy eto amin'ity tany ity ny eto anjaran'ny satana ny eto. Dia fandehan'ny apokalipsy koa mantsy amin'ny voalohany izy tomboka se dia aveo trompetra dia aveo kopy. Zany hoe amin'ny farany mihitsy zany Andriamanitra mihitsy nikapoka amin'ity tany ity amin'ny fatezerany mirehatra. Dia manana finoanan'i Jesosy fa tsy misy Andriamanitra mamonjy afa-tsy Jesosy. Zay ngambany. Tsy misy koa Andriamanitra manambara ny ho avy afa-tsy ny tompo. Izy miteny anany zavatra miafina izy zavatra rehetra taloha azy dia efa nilazaiko ka hatramin'ny voalohany indrindra. Isaia izy miteny izay. Makany amin'ny Coran ianao tsy mahita an'izany Coran. Makany amin'ny Bouddha ianao tsy misy an'izany any amin'ny Bouddha. Makany amin'izay fomban-drazana rehetra ianao tsy misy an'izany any. Fa ao amin'ny Jesosy ihany ny ahafantaranao ny ho avy satria fanambaran'i Jesosy Kristy tompo izay nambaran'Andriamanitra aminy mba hampiseho ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana. Dia fanampahafantarana anareo izy izay. Bibidia firenena hitsangana amin'ny andro farany. Fiaroaroan'ny firenena, fitambaran'ny firenena hanjaka eto amin'ity tany ity. Efa hitantsika mitsangana ny liona, efa hitantsika mitsangana ny bera, efa hitantsika mitsangana ny leoparda. Ao aoriana amin'ny fo Jesosy Kristy tompo hanjaka ao mba hisy fiadanana.